indray tonklasy tombokuvavy ny arabako anao izay manaraka ny fampalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina amin'izao alina izao asaiko ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany dia aro arahantsika avy hatrany ny lohateny misongadina. Efatra amby roapolo volana na roa taona ny fananganana ny tetikasa flyover miangenina no zato natomboka androany ho ny filohan'ny fanamboazana androany. Isy ny fananganana tetezana vaovao eo ano zato mialohan'ny androdanana ny tetezana efa misy eny an-toerana ary isy fantarana ihany koa ny lalana ray faingo 7 kilometatra amin'ny lalam-pirenena voalohany sy ny lalana eo Akadimbahoaka hatrany amin'ny Garmaki ho ny Colonel Michael Randrianirina. Tsy valy isanjaton'ny vola avy amin'ny famatsim-bola avy any ivelany no nampiasain'ny fitondram-panjakana hatreto hoy ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany. Tao anatin'ny enitaona no tsy nisy intsony ny fanaovana ny jeritodika isaky ny enim-bolana ny fanatanterahana ny teti-bola-panjakana na ny revue de l'exécution budgétaire ka nahatonga ny tsy fitombony ny fandaniam-bola-panjakana hoy ny ministra. Hiditra amin'ny fitokonana faobe na ny grève générale ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra ao aorian'ny 27 ora nanomboka androany raha nambaran'ny filohan'ny syndicat-ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra androany. Tsy nivaly mantsy ny fitakin'izy ireo ny tambiny toeram-ponenana na ny indemnité de logement roa hetsy ariary izay efa nentina tao anatin'ny fifampiresahana tamin'ny tompon'andraikitry ny commune ho ny syndicat-ny SMCAR. Raha ampitso amin'ny 10 ora maraina eny amin'ny Akourdigue no fotoana ionan'ireo mpanakanto ao Generation la sélection Madagasikara eny amin'ny 24 amin'ireo mpankafy. Isy surprise ho an'ireo rehetra tonga eny an-toerana ankoatra ny seho entin'ireo mpanakanto ireo eny an-toerana. Anaraka ny meteona ny vinavina ny mety toetry ny andro ho amin'ny rampitso sabotsy kosa indray ary isika izao. Orange vous présente la météo. Miaraka amin'ny B500 faniratsiratsy tapaka amin'ny namanao. Orange. Indray tompoklasy tompokuvavy no entina irabanantsika rehetra ny tokantrano any amin'izao fotoana izao izay atao anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Makasika amin'ny toetrantsika ho an'ny rampitso dia ny varatra aza malefaka aloha zany no andrafitra izay toetry ny andro izay ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny nosy ao kosa no ampitoetra ny orana tadifin-drahona ao atsimon'ny nosy sy atsimo atsinanana. Mba ho aratra mifantarintsika amin'ny Antsipriana makasika an'izay amety ao toetry ny andro izay dia araka izao hitantsika izao eto amin'ny saritany Madagasikara raha ho an'ny voatany dia vinavina isy aloha zany ny zavona ny maraina fa isava tsikelikely eny ihany zay ny tolakandro. Andrahoana kosa nefa mitoetry ny andro ho anareo any fianaran-tsoany raha hitana orana tandrifin-drahona ho an'ny any toliarany. Isaka kely aritsika any Nosbe no anomizantsika an'izay amety ho toetry ny andro izay dia araka izao hitantsika izao dia vinavina isy aloha zany ny orana tandrifin-drahona ho anareo any Nosbe ka mandina ny 20 hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana fandraiky amin'izay. Fa raha toka kosa iverenantsika ireto fatra sisa amin'ny ireto dia ibalika ny masoandro ho an'ny any Mahajanga raha ifanimy kosa nefa ny rahona sy masoandro amin'ny faritra sisa aminy eto Madagasikara. Toy izay ary raha ny tsara fantatry makasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny tapany maraina raha ny tapany hariva kosa indray ary zao no nohizantsika an'izay amin'ny alalan'ny saritany Madagasikara hatrany ary dia araka izao hitantsika izao dia vinavina ifanimy aloha zany ny rahona sy masoandro ho an'ny avoatany ny any Toamasina Mahajanga sy ny tapany avaratra Madagasikara fa vinavina mbola homaliko hatramin'ny toetry ny andro ho an'ny any Fianaratsoany raha mbola hitohy izay orana tandrifin-drahona izay ho an'ny atao amin'ny tapany atsimony nosy ato. Ny maripana fandraiky amin'izay no fantarintsika manaraka dia ho an'ny Fianaratsoa no ahitantsika ny maripana ambandrindra izay mandina ny 9 degré Celsius ary hitantsika kosa ho an'ny any Mahajanga ny maripana ambondrindra izay mandina ny 13 degré Celsius. Toy izay ary raha ny tsara fantatra makasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso. Ankatrana feno ary isika rehetra izay miaraka aminay hatramin'ny farany ary ianasananao hatramin'ny Real News ny vaovao marina eto ny Real TV Madagasikara. Mamy fotoanantsika ary ho amin'ny rampitso indray. Veloma tsopoko. La météo vous a été présentée par Orange. Miaraka amin'ny B500 faniratsiratsy tapaka amin'ny namanao. Orange. Isorantsika miora nitondra izay tsara ho fantatra makasika ny vinavina ny mety toetry ny andro ho amin'ny rampitso izay famelona idirantsika amin'ny Antsipriana vaovao izao dia iverenantsika vetivety aloha ny lohateny.
manolotra ho anao ny Real News. Avec Kias, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal. Ny tena café tsy mety lefy. Étoile Color Ita Diogo eo amin'ny Super J en face ny Mafteky na koa amin'ny bâtiment La Bouffe. Étoile Color loko mateza manamora ny fiainagnanao. Andao anao vacances Scofield Travel Picarakara Voyage Fantadaza Antsouyarni 038 05 509 32 na 032 03 377 32. Marina mofa ny patte courte primo dia misy amin'ny endriny spirali ary torti. Misy amin'ny lanjany 10 grammes sy 10 kilao ny patte courte primo. Primo, manger devient encore plus un plaisir. Pour nos travaux, comme les infrastructures ou les fondations, nous faisons confiance à Global Ciment. Global Ciment, un avenir bâti solidement. Effraction, cambriolage, agression, protégez-vous. Confiez votre sécurité à un professionnel du métier. Des agents sélectionnés et bien formés vous seront confiés. Fortement équipés, ils seront prêts à intervenir à tout moment. Prime Defense Security, le meilleur allié pour votre sécurité. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vous cherchez du mobilier de bureau ou d'intérieur de qualité? Découvrez TP Meubles, votre fournisseur en mobilier de bureau ou d'intérieur. Rendez-vous dans nos showrooms Antanmin et Bypass pour découvrir une large gamme de meubles au meilleur rapport qualité-prix. Gel douche Voy, la fraîcheur et le plaisir d'une douche parfumée chaque jour. Voy, le bien-être pour tous au quotidien. Il est bon. Presto Suprême, Missa Vovo, sauce Norma B. Le journal télévisé vous est présenté avec le soutien de l'école des Polymaths. Discipline, sécurité, réussite. Bonne édition de Real News. Ahatra efatra amby roapolo volana na roa taona ny fananganana ny tetikasa flyover miangaina no Sato natomboka androany ho ny filohan'ny fanavaozana androany. Isy ny fananganana tetezana vaovao eo an'Nosy Sato mialohan'ny androdanana ny tetezana efa misy eny an-toerana ary isy fantarana ihany koa ny lalana ray faingo 7 kilometatra amin'ny lalam-pirenena voalohany sy ny lalana eo Akadimbahoaka hatrany amin'ny Gare Maquis ho ny Colonel Michael Randrianirina. Tsy valo isanjaton'ny vola avy amin'ny famatsim-bola avy any ivelany no nampiasain'ny fitondram-panjakana hatreto ho ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany. Tao anatin'ny enitaona no tsy nisy intsony ny fanaovana ny jeritodika isaky ny enim-bolana ny fanatanterahana ny teti-bola-panjakana na ny revue de l'exécution budgétaire ka nahatonga ny tsy fitombo ny fandaniam-bola-panjakana hoy ny ministra. Hiditra amin'ny fitokonana faobe na ny grève générale ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra ao aorian'ny 27 ora nanomboka androany raha nambaran'ny filohan'ny syndicat-ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra androany. Tsy nivaly mantsy ny fitakin'izy ireo ny tambiny toeram-ponenana na ny indemnité de logement roa hetsy ariary izay efa nentina tao anatin'ny fifampiresahana tamin'ny tompona andraikitry ny commune ho ny syndicat-ny SMCAR. Raha ampitso amin'ny 10 ora maraina eny amin'ny Akourdigue no fotoana ionan'ireo mpanakanto ny Our Generation la sélection Madagascar eny amin'ny 24 amin'ireo mpankafy. Ici surprise ho an'ireo rehetra tonga eny an-toerana ankoatra ny seho entin'ireo mpanakanto ireo eny an-toerana. Idirantsika vetrany ary ny antsipiriam-baovao. Tsy tokony hiala eo amin'ny toerana anombohana ny fanamboarana ny flyover eo Anosy Sato toy ny nahazatra ny mpitondra teo aloha intsony ireo fitaovana anamboarana azy ho ny filohan'ny fanavaozana ny Colonel Michael Randrianirina androany.
4 volana ny faharetan'ity asa fanamboarana ny flyover ity ary isy ny fananganana tetezana vaovao mialohan'ny fandrotanana ny tetezana efa misy eny an-toerana ho ny filohan'ny fanavaozana miantso ny mponina mpampiasa lalana anana faharetana moa ny filohan'ny fanavaozana Androany mandra-pahavitan'ity tetikasa flyover ity nandritra ny lanonana fanombohana ny asa Androany teny Anosato Falisoandrenirina sy Ezekia Irmalala. Anatiny 4 volana no anatanterahana ny tetikasa flyover manomboka Etsanosato ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Michael Randrenirina. Ankoatra ny Banky Arabo ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena aty Afrika na ny BADEA izay mamatsy vola ny tetikasa misy ampahambola ny fanjakana anaovana ity tetikasa flyover ity ho ny nambarany. Efa ela no tany amboka izy ity fa Androany tanteraka. Ity tetikasa ity ao anatin'ny 4 volana tokony hanaovana azy mandray anjara amin'ity ihany koa ny fanjakana malagasy na dia kely ary ny anjara vola alohany. Isaorana indrindraindrindra ny Banky Arabo ho an'ny fampandrosoana ekonomika aty Afrika na ny BADEA zany satria izy no mamatsy vola an'izao asa ataontsika Androany izao. Ity tetikasa ity dia mitetina 4,000 sy 4 alina sy 3 hetsy sy 2 tapitrisa sy 2 tapitrisa sy 20 lavitrisa. Tsy maintsy isy ny fananganana tetezana ao Anosato hanombohana ny tetikasa ho ny filohan'ny fanavaozana. Izara dingana maromaro izy io ny fanombohana azy dia ny famboarana ny tetezana faharoa eto. Tsy izay ilay izy amboarina no ny tetezana faharoa eo vaovao. Vita ny tetezana faharoa dia arodana io tetezana efa antitra io. Dia soloina ray vaovao ndray. Zany hoe izy tetezana roa vaovao zany eo. Aorinan'izay zay vao manangana an'ilay flyover. Isy ihany koa ny fanitarana ny lalam-pirenena voalohany ho ihany ny Colonel Michael Randrenirina. Dia ankoatran'izay misy famboarana ny lalana iny RNA iny ray 20 kilometatra amin'iny hitarina alalaka amboarina. Ohatr'izay koa ny avery Ankadibahoaka atsary amin'ny Maki hitarina alalaka le lalana mba hialantsika amin'ny embouteillage. Efa nampijaly tsy amin'ny Anosato rery izy ity fa na Etaos-Unis koa zao faly maheno io. Tsy tokony hiala eo Anosato intsony moa ny fiara sy ny fitaovana anamboarana ny tetikasa ho ihany ny filohan'ny fanavaozana. Dia ny afatra ray farany manaraka mikasika io dia aoka tsy hiala eo intsony koa io fiara sy azay io. Fa tsy hanao ohatra ny fahazarany teo aloha. Apetraka eo le engin afaka pitsitsika. Dia afaka firy-taona vao manomboka ny asa. Aoka tsy hiala eo intsony io fa io eo manomboka Androany dia fa manomboka ny asa fanaovana an'le pont ho hitany vahoaka malagasy. Ny antsony rehetra anana faharetana mandra-pahavitany tetikasa moa ny filohan'ny fanavaozana. Dia ao anatin'io asa io dia miangavy ny vahoaka malagasy izay mpampiasa nyity lalana ty mba hiafiafy kely satria tsy maintsy ho maro ny embouteillage mandra-pahavitany pont ray vaovao io. Miezaka zany tsika miaritra marary kely dia miadana rehefa avy eo. Tsy tokony hisy olona hoe sorona amin'ny toerana misy azy moa mialohan'ny fanefana ny fanonerana azy ireo ho ihany ny filohan'ny fanavaozana. Efa nilazan'izay andreo matao be ny tanàna teo andreo matao be ny tanàna ny Anosato fa mbola averiko izy iny ary iziriziriko aoka mba tsy hisy trano esorina raha tsy voaloha ny indemnisation ny olona izay voakasika amin'izany.
nanomboka androany ity tetikasa flyover miainga eo anozato ity nanokatra izany ny filohan'ny fanavaozana natrihan'ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta sy ireo sombavahoaka no tarihany filohevitra ny antenimera-pirenena ho an'ny faritany n'Antananarivo. Tsy mahafapo no sady tsy mifandraika amin'ny filanimponina intsony ireo foto-drafitrasa mijoro efa antaonany maro ka lany anatin'ny fitohanany fifamoivoizana ny ampahany betsaka amin'ny fotoana tokony ampandehanana ny toe-karena eto Madagasikara ho ny filohan'ny fanavaozana androany. Antoka amin'ny fandriampahalemana sy ny fahatombana ny toe-karena ny lalana ho an'ny tanan-dehibe toana Antananarivo ranonambarany. Faindondra raha ny fitondram-panjakana araka izany ny fanokafana lalana vaovao indrindra ho an'ny eto Andrenivohitra ho ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fanokafana lalana mirefy 820 sy 702 kilometatra teny Ambomirary tamin'ity androany ity. Tozarabefatra sy Andry Rabesotra. Lalana mirefy 820 sy 702 metatra antsoina hoe bretelle d'Ambomirary no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany. Lalana izay novatsiny ny gouvernemanta Sinovola miampy ny vola ao anatin'ny fond routier. Ampifandray commune miisa 3 dia ny commune Antananarivo renivohitra, ny commune Ambomangakely ary ny commune Ilafy ity lalana nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ity. Fendohan-drarany fitondram-panjakana amin'izao io fanondrenana lalana io mba hiantoka ny fandriampahalemana sy ny fampandehanana ny toe-karena ho ny filohan'ny fanavaozana androany. Vaindohan-drarany fitondrana ankehitriny ny fanarenana sy ny fananganana ireo foto-drafitrasa toy ny lalana izay miantoka ny fandriampahalemana, ny sehampiarina ary ny toe-karena. Tsara ihany koa ny manindry fa ny lalana tsara dia mampirisika ny fampiasam-bola, mampitombo ny varotra ary mamorona asa vaovao. Antoka amin'ny fahafana mivezivezy malalaka ihany koa ny fanokafana lalana vaovao tahaka izao raha ho an'ny Andrenivohitra manokana mba tsy hahavery fotoana sy hahafahana miaraka amin'ny fianakaviana noho ny fisian'ny fitohanana lavareny misy hoy ny filohan'ny fanavaozana. Ho an'ny tanan-dehibe eto any Antananarivo dia manan-danja manokana ny fanokafana lalana vaovao hiantoka ny fifamezivezena. Iaraha-mahalala fa tsy mahafa-po sady tsy mifandraika amin'ny filanimponina intsony ireo foto-drafitrasa mijoro efa ataonany maro ka lany ao anatin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana ny ampahany betsaka amin'ny fotoana izay tokony ampandehanana ny asa amandrarany tsirairay sy ampandehanana ny toe-karena amin'ny ankapobeny. Miena ihany koa ny fotoana tokony iarahana amin'ny ankonana sy ny fianakaviana. Ampahany ihany nefa ity lalana nosokafana eo Ambomirary sy Ambohimahitsy ity ho ny filohan'ny fanavaozana. Ity lalana ity dia dingana voalohany amin'ny fanangana tambanjotra mpifamoivoizana ampifandray ny rocade RNS 65 sy RNS 62 mba hanamora sy hanafainganana ny fifamoivoizana manodidina ny Antananarivo renivohitra. Tsy eto no fiafarany asa. Efa voalamina ny dingana manaraka dia ny fanitarana sy fanamboarana ny ampahandalana Ambohibe Somako Ilafy. Mitetina 7 miliara ariary mahery moa ny teti-bola nanamboarana ity bretelle d'Ambomirary ity. Vaovao mahakasika ny fitsidihana ofisialy nataon'ny filohan'ny fanavaozana tany Ejipta kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Samy nampiseho ny fahavononany amin'ny fisokafan'ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara na ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny fanitarana tanàna vaovao na ny avy amin'ny sehatry ny indostria na ny sehatry ny fambolena raha ny fifampiresahana nataon'ny delegasiona malagasy no tarihan'ny filohan'ny fanavaozana tamin'ireo sehatra ireo tao Ejipta tamin'ity herinandro ity. Ny firenena Ejipsiana raha teo izay efa manana ny famoronana azy ireo mamokatra ho an'ny fitaovana industrialy ampiasain'izy ireo. Sainka niompana tamin'ny fitsidihana samihafa avokoa moa ny nataon'ny filohan'ny fanavaozana namaranana ny diany tany amin'ny firenena Arabo Ejiptiana o Mali. Fanampanazavana. Toerana miisa 3 nanaovan'ny filohan'ny fanavaozana sy ireo delegasiona malagasy fitsidihana teknika ny andro ny alakamisy 17 ny volana aogositra andro farany namaranana fitsidihana ofisialy tany amin'ny firenena Arabo Ejiptiana io.
Tao anatin'izany ny fitsidiana niaraka tamin'ny tompon'andraikitry ny vondrona misana ny famokarana industrial civil sy miaramila. Ny fahaiza-manao amin'ny tontolon'ny indostria sy ny famokarana ireo fitaovana amin'ny tontolon'ny indostria sy ny teknôlôjia moderna no nozaraina tamin'ny délégation malagasy tamin'izany. Ao anatin'ny firenena efa mampiasa ireo fitaovana moderna vokarin'izy ireo ny firenena arabo egyptiana ka tao anatin'izany ny setry ny angovo ny fampitomboana ny vokatra amin'ny tontolon'ny fambolena amin'ny alalan'ny famokarana fitaovana manaraka ny teknôlôjia ampiroboroboana ny tontolon'ny fahasalamana ny fambolena ny angovo azo avozana. Eo ihany koa ny aratafy. Samy maneho ny fahavononany moa ny avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny vondrona misana ny famokarana industrialy amin'ny fiara-miasa. Saika voaresaka tamin'izany anomezana fiampihofanana manam-pahaizana malagasy na sivily na ny amin'ny tafika. Tao anatin'ny fitsidiana teknika nataon'ny filohan'ny fanavaozana ihany koa ny andro ny omaly alakamisy 7 ny volana jolay io ny tao amin'ny tetikasa fananganana ny tanàna vaovao antsoiny egyptiana hoe new administrative capital. Toerana ahitana ny fananganana tanàna vaovao ahitana toeram-ponenana Brao Arbanky. Toerana farany izay midadasy miorina tsy lavitry Lecaire. Anatin'ny fotodrafitrasa moderna amin'ny fananganana tanàna sy fotodrafitrasa aty amin'ny faritra Afrika io nanaovan'ny délégation malagasy fitsidiana io. Tafiditra tao anatin'ny notsidiana ity trano lehibe avo indrindra tafiakatra trany amin'ny riana fahavalo amby fitopolo. Isan'ny voaresaka tao anatin'ny fiona délégation malagasy no tarihan'ny filohan'ny fanavaozana tao anatin'ny fionana tamin'ny tompon'ny tetikasa new administrative capital io ny fahafahan'ny firenena arabo egyptiana sy ny firenena malagasy miaraka miasa amin'ny fanorenana fotodrafitrasa goavana eto Madagasikara. Namarana ny fitsidiana ofisialy tao amin'ny firenena arabo egyptiana ho an'ny omaly io ny fifampitaniana teo amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ny ministra ny fambolena niaraka tamin'ny ministra ny fambolena egyptiana ny tetikasa firenena ity amin'ny tontolon'ny fambolena. Vonona ho an'ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny fampiofanana ireo teknisiana amin'ny tontolon'ny fambolena ity araka ny dinika izay natao nandritry ny fionana. Tao anatin'ny noresahana moa ny tontolon'ny fambolem-bary ny paikady amin'ny fampiasana ny teknôlôjia moderna amin'ny fampiasana rano amin'ny fambolena. Mbola nitoy ho an'ny Androany Zomahaza ny fifampitaniana teo amin'ny teknisiana avy amin'ny ministera ny fambolena malagasy sy ny Egypte Future tao Egypte. Fa ilana fifanankalozana betsaka amin'ny Egypte ny lafin'ny famokarana rano sy herinaratra izay ananany ohatra betsaka amin'ny mahatany mamokatra azy na dia tany efitra na désert azy ho ny filohan'ny fanavaozana. Liana amin'ny fiara miasa amin'ny Madagasikara raha toy ny Egyptiana ho ihany ny nambarany. Anatin'ny nanaovana sy ny fifanaraha-piara-miasa tany Egypte moa ny lafin'ny teknôlôjia ny fambolena ary ny rano ho ny filohan'ny fanavaozana teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato Androany. Tozara-befatra sy Andry Rabesatra. Liana amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara ny Egyptiana ho ny filohan'ny fanavaozana teo ampatongavany avy any Egypte teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Androany. Liana dia liana mihitsy izy ary zay le teneniko hoe maromaro izy ho tonga eo mpandraharaha be da be izy no tonga eo anatin'izay reny amintsika miteny zao izy mampitsangana n'ilay capitale vaovao ny Egypte ho tonga aty koa izy mba hijery hoe inona ny azony atao aty amintsika tia afaka manangana capitale vaovao koa ve izy atsika tia. Liana dia liana izy ary be da be ireo mpandraharaha zay noentina ireo ny akamaroany nahazo fifandraisana amina mpandraharaha egyptiana daholo sy fiaraha-miasa. Fifanaraha-piara-miasa maro no natao ka anjaran'ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta no miandraikitra ny fanaraha-maso azy ireo ho ny filohan'ny fanavaozana. Maromaro ny sonia zay natao tany ao ny fifanarahana entre ny ministre ny raharaham-bahiny anankiroa amin'ny resaka consultation politique zany io anjaran'izy roa moa zany manara-maso an'izay fifanarahana rehetra atao eo sy efa nisoniavina tany. Dia ao koa moa ao ministeran'ny sport misy ny fampiroboroboana ny resaka sport moa zany le izy fametrahana ambony an'ireo atleta zay manana ny mahizy azy amin'ny firenena rotota fifanakalozana atleta be da be izy ao ny ho an'ny tanora moa anatin'iny fifanarahana iny dia le fametrahana an'le centre d'incubation zany ho an'ny tanora amin'ny famoronana orinasa. Nisy ihany koa ny fifanarahana mahakasika ny faharany tatsaina artifisialy sy ny fambolena izay ananany Egypte manam-pahaizana manokana hoy Colonel Michael Randrianiriny. Mbola ao ihany koa ny fifanarahana fiaraha-miasa ao amin'ny ministra ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana arak'ajo mirindra.
dia mikasika ny intelligence artificielle moa zany no fifanarahana fiaraha-miasa natao tany sy ny avina tany satria ny egyptianina manampahaizana manokana izy amin'io zavatra io amin'ny resaka intelligence artificielle io. Zay dia ny agriculture moa amintsika amin'ny teny zao izy mbola mivory raha vory miaraka amin'ny centre anankiray atao hoe futur de l'Égypte zay. Io ny tena mikarakara ny resaka fambolenany amin'jareo any dia manomana ny dinireo makaty satria marobe ny zavatra tokony ianarantsika amin'ny egyptianina. Ale hoe désert fotsiny petraka eo ambony désert le tanàna nefa afaka mamboly izy de hectare mamboly vary. Nitondra semasy zahay ao nomeny semasy jerena hoe ahoana le vary ary andefa spécialiste izy makaty mikasika an'io. Ilaina ny fifanankalozana amin'ny Egypte ihany koa ny famokarana rano hoy ny filoha fanavozana. Ilaitsika ny fahaizany egyptianina satria araka ny teniko tao désert izy nefa tsisy rano ohatran'ny eto Antananarivo sy any amin'ny faritra sasany tsisy olana rano ohatran'izay ny azo fa dia tena mandeha tsara ny rano, mandeha tsara ny jiro. Zay zany no mila ifanakalozana. Nandritra ny telo andro monina natanteraka fitsidiana tany Egypte ny filohan'ny fanavozana sy ireo délégation malagasy niarady taminy. Nahitana ireo mpiambana anatin'ny gouvernement sy ny mpandrara malagasy. Vahiny fandarana l'invité du jour ny Zoma fa raika amin'ny telopolo ny volana Jolay eny amin'ny roapolo sy roa arivo amin'ny sivy alina ny filohan'ny Alliance Voary Gasy Ndranto Razakamanarina manasana ho ary anaraka izany. Aorianan'izao fampahalalam-baovao izao amin'ny sivy araka izany no anaranao an'iny fandaharana l'invité du jour iny. Hotoizantsika ihany aloha ny fampahalalam-baovao. Tsy nisy mihitsy ny fanaovana jeritodika ny fampiasam-bola mpanjakana tao anatin'ny enitaona izao antony tsy nahatrarana ny tanjona mihitsy amin'ny fandaniana ny vola mpanjakana raha nambaran'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany. Tsy nisy afa-tsy valo isan-jato io fampiasam-bola io raha ny vola avy amin'ny famatsim-bola avy any ivelany no resahana ho ihany ny nambarany. Antoko ny fahatokisan'ny mpamatsy vola ny firenena nefa ny fahaizana mandany ny vola famatsiana avy any ivelany io hoy Dr Hery Ramiarson nandritra ny fanaovana jeritodika ny enim-bola ny fampiasana ny vola mpanjakana ho antaona 2024 sy 2025 tozy Rabeafatra sy Andry Rabesaotra. Valo faingefatra amin'ny valopolo isan-jato ny famatsim-bola azo Madagasikara avy amin'ny fiaraha-miasa ny ivelany any lohatreto no efa tafavoaka sy nampiasain'ny fitondram-panjakana raha nitatitra navoaka ministero ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Vola manodidina ny valo sy eninjato faingo telo amin'ny 20 miliara ariary amin'ireo famatsim-bola, 5.70 sy 700 sy 9 miliara ariary io vola io raha nitatitra trany. Ny fananganana ny fotodrafitrasa no tena nampiasana ny 7.20 isan-jato ireo vola ireo raha nitatitra azo trany. Isan-jato ho an'ny sehatra sosialy raha toka tsy mbola no kitiana sy tsy namoam-bola mihitsy ny sehatry ny fandriam-pahalemana sy ny fandraharana. Mikasika ny famatsim-bola anatiny kosa indray 4.20 faingo 4.20 isan-jato ny teti-bola natokana ho ampiasaina ho an-teti-bola mpanjakana no efa ampiasaina treto raha nitatitra ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Ny sehatry ny fandriam-pahalemana no tena nampiasaina vola betsaka indrindra treto izay mahatratra 1.30 faingo 3.20 miliara ariary. Vola 7.50 sy 300 faingo 20 miliara ariary ihany koa no efa nampiasaina nananganana fotodrafitrasa tao anatin'io famatsim-bola anatiny io ho ihany nitatitra nataon'izy ireo. Tao anatin'ny enitaona no tsy nisy intsony ny fanaovana ity jeritodika isaky ny enim-bolana amin'ny fanatanterahana ny teti-bola mpanjakana na ny revue de l'exécution budgétaire ity ka tonga io tsy fitombony fandanim-bola mpanjakana io raha nambara ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Araka le teny andriamanitra dia hoe tsika zany zay efa enitaona tsisy ny zavatra io. Ary mety zay mihitsy ny antony zany mahatonga an'le izy zany tsy hita zany le izy dia ohatrany hoe tsy misy zany karazana tombana tsy misy zany karazana hoe fanaraha-maso dia lasa ohatrany hoe lasa ambany zany le tany fampiasam-bola satria fampiasam-bola zany raha anto zany le vola natao dia natao ampiasaina satria tsika manana tanjona mpansona ny firenena ka raha ohatra zany io zany kely zany io dia tsy tratratsika ny tanjona. Ny vesatry ny famoaham-bola mihitsy no antony tena mahatonga io tanjona io tsy mety tratra ny fampiasam-bola mpanjakana io ho ihany ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mpanjakana. Lezaka izy anao hoe inona natao ifanisany ezaka raha didao tsara tsika nanao an'le conférence de presse zany nataony andray mandeha iny tary amin'ny tanona iny dia fa nitentsika hoe mila azaraitsika ty lesaka hoe vesatry ny famoaham-bola sy tanam-bola andrana-mpanjakana ity.
ary ny tena hita voalomo zao ohatra hoe amin'ny resaka lalana zany zao ohatra de le hoe fandoavantsika vola fanonerana zany an'ireny volan'olona zay manana tany na trano amin'ny toerana namboarana fotodrafitrasy reny zany tena mitarasiko be hatramin'izay misy ohatra hoe tetikasa ohatra zay maharitra 3 taona ohatra nefa zany 3 taona vao vita le fanonerana ohatra taloha de reny zany tsy mety zany zavatra reny de reny zany zao efa tsaraina tafiditra anatin'ny ezaka tsy maintsy atao ny amoahana lalàna vaovao anamora io famoaham-bolam-panjakana io indrindra mikasika ny fanonerana ireo olona mety ho rava fananana noho ny fananganana ny fanjakana fotodrafitrasy hoy ny ministra Ntoekarena. Fa misy zany zao aminay task force mikarakara ny zavatra io manokana ary efa misy zany projet de décret zany zao efa andeha atao zany zao ny fanakalozana zany eo aminay zany sy ny mpiarobona miaraka amintsika ivoakatsy zany zao ny décret anamorana anio fandoavana zany fanonerana an'ireo vola zay amin'ny tompony tany zany na trano amin'ireny avatsika tetikasa reny satria io zany sakana lehibe indrindra amin'ny fanatanterahantsika an'ireo araky ny tenareo hoe raha vitatsika daholo zany manao an'ireo fotodrafitrasy reny dia mandroso ny firenena satria ohatra fotsiny teneniko anareo ohatra zao hoe ohatra zany tsika zany zao ratsy ny lalana de farafahakeliny zany roisanjaton'ny arikarentsika very isa-taona amin'ny lalana ratsy io ohatra zany lalana tsara de afaka mampiakatra ny vitrim-pamokarana hatrany amin'ny 700 ny orinasa eto amintsika zany zay zany mazava-dehibe an'le hoe mila atao tsara mihitsy zany fotodrafitrasy io satria io ny antoka fampatrona firenena tatsika teo izy fa mbola ambany le izy teo fa izahantsika zany araka teny dopresa teo atsarany zavatra zay efa manomboka zany ny asa fa ty zany tombona asoana amintsika hoe mbola misy zany lesoko atao ary mbola misy zany ny zavatra tokony ezaka zany maromaro ataontsika anatin'le izy. No tanterahina androany teny Ivato moa ny fanaovana ijery todiky ny fampiasam-bolam-panjakana io ho an'ny embolana voalohany taona 2024. Fa mikasika iny vaovao iny an-trano anoizantsika ny fampahalalam-baovao tsy maintsy ho atsaraina ny fanamorana ny famoaham-bolam-panjakana ao anatin'ity enim-bolana faharoa ny taona 2024 ity ho ny Prime Ministra Androany. Tokony hipaka amin'ny rehetra mantsy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana raha ny nambarany. Apetraka ihany koa nefa ny arofanina mba tsy ho lasa kolikoly indray ny fanamorana ny famoaham-bola io ho ny Prime Ministra Mamtina Rajaonarson nandritra ny ijery todika ny fampiasam-bolam-panjakana ho an'ny enim-bolana voalohany ny taona 2024 izay natao Androany. Toja Rabefatra sy Andry Rabesotra trany. Sarotra ny fombafomba araina amin'ny famoaham-bolam-panjakana ka mahatonga ny volam-panjakana tsy tafavoaka ho ampiasaina mihitsy raha ny nambarany Prime Ministra Androany. Eo ihany koa nefa ny fahazaran'ny mpiasa-panjakana raha ny nambarany. Hitantsika teo fa tena ambany dia ambany zany ny taux d'exécution dia ny anatsarana an'izay satria ty atrikasa Androany ty amantarana inona ny antony efa fantatra kosa aloha dia ao ny fahazarana ny mpiasa-panjakana ny mpiasam-bahoaka ao ihany koa ny paikady izay compliqué be. Tsy maintsy ho amoraina ny famoaham-bola io ary hodiniana aingana ny paikady ahafahana manao izany hoy ny Prime Ministra. Dia ny fanamorana zany ny fanatsorana ny paikady amin'ny fampiasam-bola fa miaraka amin'ny ady amin'ny kolikoly aloha zay satria tsy mety kosa raha hoe lasa irika anaovana kolikoly. Dia ny faharoa zany ny fanentanana ny mpiasa-panjakana fanaraha-maso ny amin'ny fomba fiasa. Inona ny dinga natao izy ianao ny tena atao aingana be zany dia hijery an'ireo paikady sarotra reo ho anovanana azy aingana. Raha ohatra zany ka didim-panjakana no nametraka ny paikady ireo dia ho raisiny eo anivon'ny gouvernemanta ny didim-panjakana zany anamorana ny fanetsehana ny volam-panjakana io. Tsy maintsy isy ihany koa ny fiarah-miasa apetraka amin'ny filan-kevi-panjakana manoloana ny toetra raha io hoy Mamtina Rajaonarson. Resako teo ihany koa ny Conseil d'État zay manana andraikitra manana mission attribution consultative izy dia manolotsaina ny gouvernemanta dia miresaka amin'izareo zay mba ahafahany koa mijery akaika andreo paikady ireo dia manolotsaina ty anay izy hoe reto ny tena tokony hovaina fa mampitarazoka ny fampiasana ny volam-panjakana. Tsy maintsy tafapetraka ho anatin'ny enim-bolana faharoa ho an'ny taona 2024 ity moa ny fanatsarana mikasika ny famoaham-bola io hoy ny Prime Ministra. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika tokony averina amin'ny Air Madagascar avokoa ny fananany raha tena amerina ity kompania mpitaterana anabakabaka malagasy ity hoy ny filohan'ny sendika ny mpiasan'ny Air Mad Alain Rabetrano Androany. Tsy mijanona amin'ny famerenana rarana fotsiny mantsy raha tena manana viana amerina ny Air Madagascar hoy ny nambarany. Efa tapitra raha teo ny fifanarahana tamin'ny Madagascar Airlines ka tsy misy afa-tsy ny firosoana amin'ny fiverenana amin'ny Air Madagascar ihany no vahaolana hoy ity filohan'ny sendika ny mpiasan'ny Air Madagascar ity Androany. Toja Rabefatra sy Andry Rabesotra.
Ny fananany Air Madagascar mihitsy no mila averina amin'ity kompani pitaterana anabakabaka malagasy ity fa tsy ny anarana fotsiny hoy any arabe-trano mpiasany Air Madagascar. Le tandrona zany a tsy resaka hoe ny anaran'ny Air Madagascar no miverina fa le fananany Air Madagascar mihitsy. Isika hoe amin'izao fotoana izao mahita hoe efa tena écartena ny Madagascar Airlines na hoe asitaka mihitsy ny Madagascar Airlines satria zay nge ny takinay ny hoe avereno Air Madagascar ranoray rehefa tapitra tamin'ny 31 mars 2026 ny contrat de location gérance tamin'ny Madagascar Airlines dia tokony tapitra teo satria tsy naomby ny fanarenana ny Air Madagascar. Dikan'izay zany rehefa tonga izay fotoana izay dia tokony verina mankaty amin'ny Air Madagascar daholo ny fananany. Tsy mampaninona ny mijanona manao ny fitaterana anatiny fotsiny aloha ho ihany ambaran'ity mpiasan'ny Air Madagascar ity. Roplanina aloha tsika tsy manany fantatra zay négociation mandeha inganeka ahita zay nge no irariny fa ny anahako raha zahako mihitsy ny antaninareo dia tsotra be alao andeha miandalana izy tadio tsara fa période de transition tsika zao ny anahako tsotra be rehefa tsy voaja fotsiny tamin'ny 31 mars 2026 ny contrat tapitra teo dia miverina Air Madagascar aloha ary rehefa miverina Air Madagascar izy dia eo alohantsika zany hoe réseau intérieur sy ny réseau régional. Tokony aorian'ny fanavozana eto ny firenena no anaovana sy ametrahana rafitra vaovao eo ny fitaterana anabakabaka malagasy ho ny filohan'ny sindika ny mpiasan'ny Air Madagascar. Ny fanovana structure na fanovana zavatra fa mieritreritra hoe alao mba ho an'le fitondrana tena voafidy manaraka eo satria nge ny fitondrana amin'izao fotoana izao tsy manaratsy azy fa natao hitantana jusqu'à hatrany amin'ny fifidianana manaraka. Dikan'izay zany dia rehefa tafaverina Air Madagascar izy dia zay ny essentiel amiko aloha hatramin'izao nge tsy miverina Air Madagascar izy fa mbola mialoalo eo ary zay mahatonga any miteny hoe na mbola misy ohatran'ny sila koa ary ny resaka Madagascar Airlines dia tsy dakoro amin'izay zay. Jeivina moa fa ny talatalasa teo no nilaza ny Italie Générale Madagascar Airlines fa ho averina ny kompani pitaterana malagasy Air Madagascar. Fotoana zao ionana amin'ireo mpanakantony Award National Sélection Madagascar enina amby roapolo sy roa arivo ho anao mpitia mozika sy mpankafy azy tia mianada isy ny séance dédicace ny sabosy ray aogositra ho avy zao fiaona amin'ny Malala, Toky, Ismaël, Jaya, Davila. Pikasary, fifampiresahana amin'ny vantana, fifampizarana fotoana mamy hiaraka amin'ireo mpanakantony Award National enina amby roapolo sy roa arivo ny sabosy ray aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ary ny fotoana antsika eny amin'ny Akordig amin'ny 10 maraina. Award National enina amby roapolo sy roa arivo miaraka amin'ny Real TV Madagascar. Mikasika iny vaovao mahakasika ny Our Generation enina amby roapolo sy roa arivo iny hatrany nanatanteraka fakana sary na shooting photo sy fitsidiana ny Real TV Madagascar ary fivahinianana teto amin'ny Real News izy mianada miatrika ny famaranana ny Our Generation enina amby roapolo sy roa arivo tao anatiny toy ny fandaharam-potoanan'izy ireo amin'ny maha efa mpanakanto azy ireo izay indrindra no antony fandaharam-potoana fotoana nahafahan'izy ireo nitondra ny teny fanentanana ho an'ny final stage sy ny fionana amin'ireo mpankafy rahabitso eny amin'ny Akordig moa no nivanianan'izy ireo tato anatin'ny Real News io Lansirana Evson sy Sarobidy Andriantsoa. Amin'ny maha efa mpanakanto kely azy dimy mianada izay niatrika ny famaranana ny Award Generation enina amby roapolo sy roa arivo ity feno ny fandaharam-potoana ho an'ny andro ny alarobia lasa teo mantsy fakana sary na shooting photo ny fandaharam-potoana ho an'ny maraina vo maraina efa mikenokenona miomana amin'ny fanamboarana ny taovolo sy ny tarehy faratiana mikarakara azy mpifaninana. Lasa zao tsy aiza akory fa etsy amin'ny Smart Tanjombato ao amin'ny Nisa Studio no anatanterahana azy.
famelohan'izany rehetra izany manao ahoana tokoa izany mikarakara taovolo sy tarihana mpanakanto kely izany ry Faraty? Mahafinaritra be aloha zany a miaraka amin'reto ankiziny hors génération reto a izareo finalista. Fikarakarana ny taovolo sy ny tarehan'ny zareo a tsy dia nanahirana loatra satria tsy mitady zavatra compliqué be ny ankizy fa plutôt naturel mais élégant. Zay no zavatra tadiavina. Efa vonina ihany koa ny mpakasary tao amin'ny Nisa Studio ka vao tonga dia tsy misy ny andraso fa natomboka avy hatrany izany. Studio ihany koa izay efa matianina tanteraka amin'ny fakana sary toy izao. Ie, ny Nisa Studio dia faly mandray an'ny Our Generation édition 2026 amin'ity taona ity. Nisa Studio moa marina etona fa efa naka sary ihany koa ny Our Generation tamin'ny taona 2024. Izay eto amin'ny Nisa Studio dia manatanteraka ihany koa ny shooting manasa sary ary ihany koa mivarotra cadre. Ahitana ny Nisa Studio ho antsika ety manodidina ny Tanjombato Iavoloha dia ato amin'ny Smart Tanjombato Galerie. Eo ihany koa ny eny amin'ny Akourdiga amin'ny centre commercial ho antsika eny amin'ny faritra manodidina iny. Hita moa ny fakana sary dia lasa indray mitohy amin'ny fandaharam-potoana manaraka ny mpanakanto kely. Andeha indray vahiny amin'ny Real News izy Dimy Mianadahy ka niazo ny foibe toeran'ny Real TV Madagasikara eny manandona bypass anatanteraka ny fanodinana ny oronan-tsary. Vao tonga aloha dia noentina kely nanao fitsidiana n'izany fahitalavitra izany izy Dimy Mianadahy. Vaovao amin'izy ireo raha teo ny mahita orinasa an-gazety tahaka izao. Rehefa vita izay rehetra izay dia nitanterahana ary ny fandinana ny oronan-tsary fivahinianana. Teto moa dia ny fiainan'izy Dimy Mianadahy eny amin'ny loft sy ny fanentanana ny mpakafy no tena natao. Izay indray ary aloha ny fandaharam-potoana fa manome fotoanantsika raha ampitso izy Dimy Mianadahy amin'ny séance dédicace fionana sy fakana sary fahatsiarovana ary tafatafa miaraka amin'izy ireo izay ho tanterahana eny amin'ny Akourdiga manomboka amin'ny 10 ora maraina. Lafim-baovao hafa kosa indray miankina amin'ny fidiram-bolan'ny commune tsirairay no ahafahana manefa ilay tambiny trano fonenana na ny indemnité de logement ho an'ireo mpiasa eo amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ho minisitry ny aditany. Fampiakarana hatrany amin'ny 2 ariary mantsy no azon'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana na ny collectivité territoriale tao raha ny mbola aza ao anatin'ny didim-panjakana nivoaka ny volana Jona lasa teo raha ny nambarany. Misy kosa nefa amin'ireo commune tsy maintsy manao teti-bola asipantsina ahafahana mampiatra io tamin'ny trano fonenana ho an'ireo mpiasa io raha ny fanazavana hatrany. Toja Rabefatra sy Andry Rabesotra.
Ny didim-panjakana 4 tsipika 4 nivoaka tamin'ny folojona 4 lasa teo no mamaritra ny fampiakarana ny tambiny trano fonenana ho an'ireo mpiasa ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana manerana nosy hatrany amin'ny 2 hetsy ariary raha ny nambaran'ny ministry ny Atany Androany. No marian'ny ministry ny Atany nefa tsy mitovy io fampiakarana ny tambiny trano fonenana ho an'ireo mpiasa ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ireo na ny indemnité de logement io. Ny fantatsika tsara fa ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana manerana ny nosy ireo izay ny commune zao dia misy eo amin'ny 570 ny faritra dia misy 420 dia samy manana ny fahafahany arabola ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana tsirairay avy ireo. Dia izay no natonga ny fitondram-panjakana zany nametraka foana hoe hatrany amin'ny 2 hetsy ariary le izy fa ny fahafahan'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana tsirairay zany amin'ny alalan'ny fanapahana izay raisin'ireo filan-kevitra zany eny anivon'ireny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana reny ny filan-kevitry ny tanàna, filan-kevitry ny commune zany na ny faritra zany no manapaka mandray fanapahana mametra hoe hoatrinona zany ny indemnité de logement isan'ny isaky ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana zany fa eo anelanelan'ilay 4 alina teo sy ny 2 hetsy ariary. Samy manana ny fanapahan-kevitra arabola nefa isaky ny commune tsirairay manerana nosy anefana io tambiny trano fonenana io raha ny nambara ny ministra hatrany. Ny commune tsirairay dia manana ny fahafahany arabola ary ho fanajana indrindrindrindra ny hoe fahaleovatena ara-pitantanana sy fahaleovatena arabola an'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana tsirairay dia izay no ny lalàna mihitsy no manome ny filan-kevitry ny tanàna zany filan-kevitra munisipaly sy anapaka zany hoe izao no indemnité de logement anay aty amin'iny dia mandray ny fanapahana zany ny filan-kevitra communaly isan'isany. Misy amin'ireo commune ireo azy no tsy maintsy manao ny teti-bola asipantsiny ahafahana mampiakatra io tambiny trano fonenana ho an'ny mpiasa ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana io raha ny nambara ny ministra hatrany. Misy tokoa zay ohatran'ny faritra zao tsisy conseil régional, ny misy tanàna tsy misy conseil municipal ohatran'ny eto Antananarivo renivohitra. Ny fombafomba fanaovana azy moa zany dia manao karazana teti-bola fanitsina ry zareo zany rehefa tapaka zany hoe akarina zao no ampiakarana an'ilay indemnité de logement dia mandray fanapahana izy dia manao ny teti-bola fanitsina izy. Manao ny teti-bola fanitsina izy satria tsy maintsy ampanarahany ampidiriny ao anatin'ny teti-bola ny commune na ny faritra izay zavatra izay dia tsy maintsy angalany visa eny anivon'ny contrôle financier dia rehefa mahazo an'ilay visa eny amin'ny contrôle financier izy dia azo tanterahana zany ny fanatanterahana ilay fampakarana ny indemnité de logement. Nanao hetsika fanairana sy fitokonana no fitakiana ny tambiny trano fonenana io moa ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra omaly rehefa nilaza fa tsy nara io tambiny trano fonenana io tao anatin'ny karama volana Jolay lasa teo. Manodidina ny vaovao iny hatrany iroso amin'ny fitokonana fahobe ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra rehefa tsy nivaly ny fitakiana izy ireo hoy ny filohan'ny syndicat-ny mpiasa Androany. Tsy nisy namaly mantsy ny fangatan'izy ireo ka antony io fanapahan-kevitra io raha ny nambarany tompon'andraikitra ambony ao amin'ny commune izay nifampiresaka tamin'izy ireo Androany nefa fa mbola miandry ny PDS izay mbola tsy eto an-toerana sy ny famoahana ny filan-kevim-panjakana ny didy izay vao afaka miditra amin'io ny commune raha ny nambaran'ireo mpiasa ny boriboritany fahaenina ny fampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra teny amin'ny commune Antananarivo renivohitra Androany. Valosoandry Nirina, Ezekia Ermalala. Tamin'ny folora sasa no ny famotona teny amin'ny lapantanana Antananarivo renivohitra Androany ny mpiasan'ny commune nanohy ny fitakian'izy ireo. Tsy nivaly tao anatin'ny 27 ora fiam-potoana izay nomen'izy ireo mantsy ny fitakiana raha nambarany. Efa tonga teny toerana ihany koa ireo tompon'andraikitra sasany tao amin'ny commune ny fampiresaka tamin'ireo mpiasa ireo. Nambarany tompon'andraikitra tamin'izany fa tsy eto toerana foloan'ny délégation manokana. Tsy nikeny mpiasa nefa izany fa izao dia zao no nasisika izy ireo. André matou PDS que iti. Yandri anandre matou PDS é o ave a mulher Hernando si.
tonga ndray matoa PDS ry mpiara-miasa dia anao assemblée générale ny mpiasa mbola afaka namaly fangatahana io ihany koa ny tompona andraikitra satria mbola banga ny toeram-panolo-tsaina hoy izy ireo andrasana amin'ny filakevim-panjakana mantsy ny didy hoy ihany ity tompona andraikitra ity iarahana malala fa tany misy fanjakana ny tany malagasy eto Madagasikara ary eo anatin'izany ny tanàna Antananarivo ny fiadina ny tanàna Antananarivo commune urbaine Antananarivo izay tsy mbola mahafantatra ny sasasasany amintsika dia misy didy ho avoaka ny conseil d'état androany a taralotry momba ny organe délibérant mazava tsara zay tsy zavatra azo ataoko toto tsy zavatra tsy manaraka ny lalàna eto na iteninitsika na iteninitsika tsy maintsy manaraka ny lalàna fa tsy misy manao didy besandry totonondro bory fotsiny lasa mena amin'ny akamatatra nefa mpiasan'ny commune hoy ny filoha syndikany mpiasa efa somary miditra teknika manko le organe délibérant tena manaiky izay fa zany hoe ny hotapahan'ny organe délibérant dia zavatra roson'ny exécutif hoe ty le tapaka dia alefa amin'ny organe délibérant izay mbola vanga ny toeran'ny organe délibérant satria mbola amoaka conseil d'état rano mbola hivoaka androany koa le izy dia ny fiainan'ny mpiasa amin'ny commune ve zany iaina amin'ny akamatatra lava eto zay eto dia aloha tena atao mazava tsy mbola milamina araka izany ny fitakina hoy ity filoha syndika ity hitanareo teo ny androany tonga dia nanareo mpanao gazety ary nahitany androany misy zavatra tsy mbola nilamina zany satria ny fanaiky izay ho maly hoe hidiny eo hiresaka zany hoe dia zavatra mahagaga efa mba mampiseho fahendrena pitoniny izay manao an'ilay fitakina ny anaingy ny fantatra dia ny fahazahoana an'ilay 200 000 ariary na le indamité de logement inona ary ny tsy nidinana mba niresahana an'ilay zavatra izay nampitaina taminay maly zay efa hoe hidiny eo zareo ampitan'izay takiny izy ireo noho izany ampiarany io didim-panjakana io izay mamaritra ny tamin'ny toeram-ponenana na ny indemnité de logement hoy ireto syndika ireto ary tsy misy hoe zao dikan'izany eto zany zay dia manaroatra hoe na inona tapaka eo izay aloha dia mila mahazo any satria didim-panjakana io ampiaro ny didim-panjakana l'exemple vient d'en haut rehefa zavatra navoaka le izy dia mila taterahana raha izay ny faharoa dia zao rehefa hoe ampiarina le izy dia zay koa mitako hoe volana jolay io takina satria lasa misy zoana ivery raha ohatra ka tsy tafiditra ny volana jolay zany hoe afaka rapelena zany io any anatin'ny karama zay ho avy ahafahany zareo manatratra an'io iroso amin'ny fitokonana fobe noho izany mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra hoy ny filoha syndikany mpiasa mbola mitony fitakinay tsy nahazo valiteny mahafapo zay androany dia ametraka n'ilay araky ny lalàna hoe ametraka ny 27 zay apetraka manomboka androany dia hiditra amin'ny hetsika fobe fitakina grève générale no ataonay zany raha izay lisa rehefa tsisy eno tsisy amaly anay tsony ahafahanay azahoanay an'io zonay io ny grève générale raha tena izy arak'izay général zay dia tokony tsy misy miasa fa io ndray dia zao miankina amin'ny mpiasa io ndrisipony mpiasa zay mpiasa mazoto manao an'le izy zay nitonanay an'le izy satria zay koa tsy afaka ny andehanao anerin'ny mpiasa hoe tsy maintsy migrève nareo sakita tiany toerana avokoa moa androany ireo mpiasan'ny commune avy amin'ny boribory taniny itreo anatin'ny pejitoka kosa indray arsika tao norombany herilazan'andrianina mpiara-mandrindra ny orinasa sakafo Madagasikara nilarana voalohany tamin'ny prix Pierre Castel eto Madagasikara izay nikarakarain'ny orinasa Star Madagasikara famatsiam-bola manodidina ny 5,4 euro no azo ny tao anatin'ity fifaninanana ity ary mbola isitraka fampiofanana hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena izay atao any Benin tenany izy araka izany no isolo-tenan'ny Madagasikara ao anatin'ity fifaninanana ity ny antsipriany izay misy enina amby 27 ireo mpandraraha malagasy nandefa ny antota taratasy namoaka ny tetikasa nandray anjara tao anatin'ilay fifaninanana prix Pierre Castel Madagasikara 2024 izay nokarakarain'ny Star Madagasikara 23 ireo voafantana noho ny dingana manaraka ka ny enina tamin'izy ireo no tafiakatra tamin'ny dingana manasa-dalana rano nambaran'izy ireo voasafidy isolo tena Madagasikara tao anatin'ny fifaninanana ity herilazan'andrianina mpiara-mangorona ny sakafo Madagasikara tamin'ny alalan'ny tetikasa fanodinana sakafo Sakafo Madagascar des orinasa manao transformation alimentaire spécialisée en transformation de fruits et légumes. Anitasany misy any le orinasa dia tena tanjony tena ny antom-pitsiny sakafo Madagascar zany dia anakirona telo. Ny voalohany aloha vokatra
vokatra vokatra voankazo sy légumes eto Madagasikara dia be dia be ny very isan-taona dia zay perte zay sady mampijaly ny tantsaha no tsy dia mampidina loatra ny économie antsika nefa antsika manafatra produit be dia be avy any andafy dia nampisinay zany dia tena hoe hiabsorbe vokatra be any tantsaha amadika an'izay ho lasa produit vita malagasy tsara kalitao varotana ho an'ny malagasy rehetra eto Madagasikara dia tena anisan'ny tanjona koa dia anomokano exportation zany tondra ny fahaiza-manao malagasy any ivelany. Sarotra ny fanapahana tamin'ireo mpandraharaha isolotenany Madagasikara amin'ny fifananana prix Pierre Castel ity raha nambara mikarakara. Tena sarotra araka ilay efa niteneniko teo satria tamin'ity andiany fady ity betsaka ireo mpandraharaha nanoratra anarana 520 izy ireo fa ireo enina menada izay tafiakatra dia tena samy nanana ny anitra ho azy avokoa sarotra be ho anay tao anatin'ny jury no tena nisafidy hoe iza ny mendrika azo amin'ity financement ity samy nanana ny zavatra nentina zareo nandalo sedra mafy nefa mbola tena mijoro mbola mampiroborobo ny fandraharana eto Madagasikara dia zay natonga izy hoe sarotra no fa matsimbola mitentina 10,000 euro no azon'ny mpifaninana isolo tena Madagasikara io ankoatra ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny traikifany atriana lalao famaranana amin'ny prix Pierre Castel Afrique manamafy ny fahavononany amin'ny fanohanana ireo mpandraharaha malagasy moa ny star Madagasikara ao anatin'ny fandaranasan'izy ireo. Fa entana tsara kalitao ary ireo marika fantadaza no amidiny tranombarotra Astil ho ny tompon'andraikitra androany. Miavaka izy ireo amin'ny fivarotana akanjo manokana ho an'ny lehilahy na fientina mianjaika na ireo fientina amin'ny fiainana andavanandro izany. Amin'ny vidiny mirary nefa na izany aza no anjifana izany ho ihany ny tompon'andraikitra fanampanazavana. Tranombarotra isan'ireo miavaka amin'ny fivarotana akanjo ho an'ny lehilahy ny Astel eny amin'ny Tripolitsa. Amidin'izy ireo avokoa na ny akanjo fientina mianjaika na ireo fientina amin'ny andavanandro. Ny Sopstel zany dia magasin mpivarotra ho an'ny fitafin-dehilahy rehetra hitato daholo na ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ny akanjo hitato dia ireo fitafiana fiantana mihaja toy ny costard, chemise, cravaty, ceinture, kiraro dia eo le fiantana amin'ny andro mafana hitato na ny pardessus na ny blouson. Entana tsara kalitao avokoa ary ireo marika fantadaza avokoa no amidin'izy ireo amin'izany. Ny mampiavaka ny ato zany dia ny entana zany dia importation daholo dia vrai marque dia qualité tsara indrindra. Ny ato zany dia misy koa karazana polo dia hitato koa ny gilet akanjo ba dia hitato koa ny jogging. Amin'ny vidiny mirary ihany koa ary natao ho takatry ny be sy ny maro izany ho ny tompon'andraikitra. Ny vidiny zany dia mirary satria raha oharina amin'ilay qualité an'ilay izy dia tokony hiakatra fa noho ny fitsonjovana ny be sy ny maro dia natao mirary ny vidiny. Ny fanentanana zany dia tongava mitsidika aty amin'ny manjifa aty amin'ny magasin Astel aty amin'ny Tripolitsa Analakely sous-sol. Mantiala ity ny vahintsika dia ny avy ao amin'ny Fio Plus iresaka mahakasikana fampiofana mombana fiompiana indray isika efa vahintsika ato anaty matetika ialdini tonga soa indray ara. Ya, miarabanao menja dia miarabantsika rehetra mamy voninahitra amin'izao andro arivo izao. Efa niteneniko teo hoe mahakasikana fampianarana sy fampiofanana mombana fiompiana no sehatra misy anareo to dia programa manaraka ho an'izay fampiofana izay ara no entsika ety ampiandohana. Ie, manararaotra kely mihitsy mivezivezy kely ny antony dia mba tsy tonga anareo hiantso rehefa avy eo efa roviana ireny fampiofana nefa ilay izy efa vita dia mba ho fantatrareo mialoha izany amin'ny heriny alakamisy ilay izy zany hoe amin'ny herinandro daholo amin'ny herin'ny alakamisy fa 9 volana aogositra dia ny akogasy sy ny poulet de chair ary amin'ny herin'ny androany zoma dia ny fiofanana momba ny akokombo sy ny akoho manatody lava ary amin'ny herin'ny rapitso
sabotsy fahavalon'ny volana io dia fiompiana kisoa mampiteraka somanatavy ny toerana tsy miova ao amin'ny kafetariany eska Antanimena ny sarany dia 5,3 ho an'ny isan'andro dia efa omena boky maimaimpony ianao amin'ny teny malagasy mazava tsara ny fampiofanana antsika dia ny larana findray izay ahafahantsika mifampiantso 038 50 740 06 na ny 035 50 740 06. Raha le programme meny aldiny teo ray andro isaky ny biby fiompy ampy ve ny fampiofanana omenareo anatin'izay ray andro izay? Ampy tsara mihitsy ny fampiofanana izay omena amin'izay ray andro izay satria ny zavatra rehetra izay atao ao dia arahana boky aloha afaka hoentinao mody ilay izy. Dia raha ohatra ka omenanareo zao hoe tia ny tranony dia ohatrany ahoana ny fitodika ny tranony ohatrany ahoana ny tokony abeany raha ohatra ka reto ny biby ompiako raha ohatra izany koa ny fitaovana inavo ny fitaovana mety ho ilaina ohatrany ahoana raha hanamboatra raha ohatrany ahoana raha hividy raha ohatra koa ny fanamboarana sakafo dia ao anatin'izay koa le hoe ohatrany ahoana ihany koa ny fatrany sakafo io raha ohatra ka retosireto no atambatra rehefa hanome anazy dia arakaraka ny volana ny biby ompianao ny sakafo omenao azy sy ny fangaro-tsakafo omenao azy koa dia ohatr'izay koa raha ohatra hoe ny fandraisana anazy sy ny fikarakarana azy alohan'ny andraisana le biby ohatrany ahoana no tokony ataonao vao dia raisinao le izy dia ohatran'izay koa raha ohatra ampiteraka kisoa ianao dia rehefa ampiteraka ianao ka rasendra ianao rery taraka eo fa androany lala izy niteraka ka tsy teraka hoe tsy mivoaka le zanany inona ny tokony ho ataonao andraikitra ho raisinao raha ohatra ka izay ampianatra anao andray iny andraikitra izay dia ohatran'izay zany fisorohana ny ara-pahasalamany sy ny vola miasa rehetra feno zany le izy. Mety hoe marobe ny olona te hiditra ao anatin'izay hoe sehatry ny fiompiana izay nefa matahotra izy ireo inona mety hoe torohevitra avy amin'ny anodiny io azy ireo? Ny voalohany aloha dia aleo miofana zay vao manao lay fiompiana ianao manjary lasa fitaratra ho ratsy ho an'ny hafa zany raha ohatra ka hoe nanao ianao nefa tsy nahomby eo ihany koa nefa le volanao very fotsiny tao anatin'ilay izy dia aleo miofana toy izay manao satria io zavatra io tsy dia betsabe ny vola miasa afaka hanomboanao amin'le izy na kely ary dia efa afaka manomboka ianao ao anatin'izay zavatra izay dia tsy mila toerana ngeza be ihany koa le izy fa aleo ary manao zavatra kely dia mengeza ohatra n'le nataony olona tany fianaratsoa zay dia akoho 10 fotsiny nompiany dia isaky mamoaka koa izy dia manampy 10 isaky mamoaka koa izy dia manampy 10 ny farany lasa 900 ny isan'ny akoho ompiany dia ohatran'izay koa ny kisoa nisy olona raha tena hoe nananana vola tamin'olona izy dia kisoa nanomen'le olona dia niofana tao aminay izy lasa izy ndray mpamokatra sana-kisoa amin'izao fotoana zao dia ohatran'izay zany le izy hoe aleo manomboka amin'ny zavatra kely dia ngeza be dia vola kely aloha ny ampiasaina dia toerana kely dia aveo manitatra. Misy olona efa niditra tao anatin'ny sehatra izay hoe fiompiana izay ihany koa nefa hialidiny nefa hoe tsy mahita vokatra mihitsy izy ireo hianarana ao an'ilay fiofanana ve izay olana sehatran'izay? Be dia be mihitsy no ohatran'izay ary mametra-panontaniana zany ve tsy ambinina n'ity zavatra ity sa le izy ny tsaiko dia tsara indrindra mety hoe tsy niofana ianao na hoe ao anatin'le fiofanana fa misy zavatra tsy fantatrao ao anatin'le izy na hoe niofana tany akafo ianao dia tsy feno le zavatra izay nomena fa rehefa miofana tao aminay dia indray mandeha miofana eny ihany dia rehefa manao mizazoro aty oariana be indray izy manampy traikefa dia amin'indray ianao zany no manampy an'ilay zavatra izay ataonao dia izahay ao anatin'io anao afaka mametraka fanontaniana amin'izay zavatra mety efa nazo anao tany aloha tany hoe inona dia mametraka fanontaniana dia vahana miaraka eo ilay zavatra eo ihany koa le hoe afaka manao vizity izahay raha ohatra ka hoe tianareo dia miantso an'le mpampiofana ianao na ohatr'izay dia afaka tongany aminao izy ohatran'ny androany zao vao androany mihitsy ahako no avy nandeha nanao vizity na zavatra ohatran'izay hoe inona ny tokony ataoko raha izao ny zavatra misy atao aminay. Izavy ary no afaka hoe manatrika ny fiofanana izay ataonareo amin'ny Fio Plus io tena atsona ny rehetra indrindra fa nareo le efa nanao an'le izy tsy nahita vokatra eo ihany koa le vao hanomboka te hampiasa vola na ianareo le mbola vao eritreritra hoe hampiasa vola fotsiny ary dia hoe aleo maka assurance tsara hoe tena mety ve le izy dia tonga ianao miofana dia eo ianao mahita hoe azo atao le izy dia zay ianao vao miditra. Manao ahoana ihany koa ary mivokatra azo rehefa hoe avy manao le fampiofanana ireo olona manatrika an'izay? Tonga dia afaka ampiasainao eo ny eo le zavatra napitso ohatra hoe ny arivany iny ary ny alina ve moa andeha anao inona fa hoe ny apitso ianao dia efa manomboka an'le izy dia efa manomboka mahita vokatra ianao ao anatin'izay ny apitso zay satria raha zavatra anankiray tsy na ohatra fotsiny vokatra any amin'ny alalan'ny ara-pitaovana
de efa hitanao a izay zavatra zay hoe aika retsiretsireo de efa afaka atao an'le izy fa tsy tao anatin'ny saiko hatramin'izay fotoana izay. De raha ohatra ka ny kisoany raha ray ny ompianao vavy de lasa 2 iny afaka heritaona, ny akoho 5 de afaka 500 isa, ny akoho poulet de chair ao anatin'ny 32 jours de efa mivoaka, ny akoho manatody lava mitombo ny taham-panatodizany sy ny rehetrarehetra ao anatiny. Mamaraparana fotoana sahatsika iadiny andao ary hoentiny fanentanana sy ny hoe rovina mampatsahivina ihany ny fotoana sy ny toerana anaovana ny fampiofanana manaraka. Eny ary manasatsika rehetra fa amin'ny alakamisy amin'ny herinandro fa enan'ny volana aogositra ny akoho gasy poulet de chair, ny zoma amin'ny herin'ny androany de ny fiofanana momba ny fiompiana akoho combo sy ny pondeuse, ary ny sabotsy amin'ny herin'ny rapitso dia ny fiompiana kisoa mampiteraka sy manatavy, ny saram-piofanana 5,3 ariary, ny toerana anaovantsika azy de ao amin'ny kafetariany eska Antanimena de omena boky maimaim-pona ianao amin'ny teny malagasy mazava tsara ny fiofanantsika 038 50 740 06 na ny 035 50 740 06 no ahafahanao miantso de tsy misy fisoratana narina mialoha fa tonga alohan'ny amin'ny valora sasany maraina. Eny ary mankasitraka ny adiny ihany vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao. Sotranao nandray mankasitraka antsika rehetra tompoko. Alaity ankasitrahako ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany aorianan'izao fampalalam-baovao izao moa dia mbola misy ny fandarana l'invité du jour izay arahantsika amin'ny mpanao gazety mendrika Razafindratsima ka anasaina ianao hatrany ny anaraka izany ny fampalalam-baovao kosa manome fotoananao rahampitso sabotsy indray velomary.
manolotra ho anao ny Real News. Avec Kias, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal.